azatsika 5:10 asandrato avo reniranao ka dia rao ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrena be. Mba dia rao ny 5 mba dia rao zao Andriamanitra izy no nahary sy namelona ary namarary nafinaritra izy no mpanohana antsika rehetra. Ataotsika vandehantsika maky ny Salamo 5:20 ny 9 ka hatramin'ny 7 ary ny antapany ayany amin'ny anaran'i Jesosy. Avia aoka isika iobo an'i Jehova, aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo any atrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny fihiranisika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy ary ny tany maina dia noforon'ny tanany. Avia ka aoka ionika sy ankohaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondriny tandremany isika. Amen. Asandrato avo reniranao tsangantsika ny tokantrano any anatanteraka zany iry zany 9 sy ny 7 ideratsika an'ilay Andriamanitra tompontsika sy mpanjakatsika. Asandrato avo reniranao ka dia rao ilay mpanjaka lehibe zay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrena be. Misaotra ira fiderana, saotra ira fanajana aoka ho an'Andriamanitra. Mba dia rao zao Andriamanitra, mba dia rao izao Andriamanitra, izy no nahary sy namelona ary namarary nafinaritra izy no mpanohana. Misaotra ira fiderana, saotra atolory azy, saotra ira fanajana aoka ho an'Andriamanitra. Vavaka isika, voninahitra neo anao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, mpanjaka ny mpanjaka rehetra, tompo ny tompo rehetra. Andriamanitra masina indrindra, mahery indrindra, be voninahitra indrindra, manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Nahary tany sy ny lanitra, nahary tontolo izao sy ny eo aminy rehetra, nahary tongotra matanana ny olombelona rehetra ety ambany masoandro. Andohalia lohalika rehetra, iankofa ny zava-mananaina rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Deranao zay, mankasitraka anao zay Tompo, ny amin'ny fitahinao anay. Mbola antrary fotoana lehibe ty, mbola afanay mitodika, miantso ny anaranao, mivavaka aminao, na dia minana ny onjam-peo azy, fiotazan-tso, afaka mivavaka aminao, miantso ny anaranao. Fa ianao nge ny efa niteny Jesosy hoe mitoerana zay antsonareo eno anatona, ary tsy ao anatin'izany tsika eto amin'izao firenena malagasy zao. Sotra n'Andriamanitra tsika mbola afaka teny amintsika Jesosy, Andriamanitra
ny fanamasina mbola tonga mampaherentsika mamangy atsika Jesosy mihitsy ankezao no tonga ny atokantranotsika any mirotsaka antsehatra midina mampaherentsika ry havako andro mahory voambara isan'andro zany indraindray tsika variana miady amin'ity nofontsika ity so de maty so de marary ary zay ny efipetsiny satana io indray atsika mihitsy ao anatin'izao arany nofo zao fa ny tena efipetsiny satana nge amenezatsika dia zao hoe le fanahintsika mihitsy no tadiaviny ho very le fanahintsika mihitsy nopotehany devoly de varintsika karoka an'ity zavatra rehetrarehetra ity ary milaza marina aminao ary avako malala fa ataon'Andriamanitra tsy mahita fanafody mihitsy zao tontolo zao e ataon'Andriamanitra mihitsy fohy ny fisainan'ny olombelona manoloana an'izao ady zao ataotsika hiatrehantsika amin'ny devoly zao karohana ny vaksiny karohana ny fanafody fa tsy ataon'Andriamanitra tsy mahita atsika tena nasitrana zao aretiny zao fa tiany andohalika amin'izay tsika eo anatrehan'ny Andriamanitra na ary ny tany sy ny lany na ary tongotra matanany atsika ary zay ny tanjon'Andriamanitra na dia misy ary zao aretiny zao tian'Andriamanitra mihitsy sika rehetra hitodika amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao hoe hitady an'Andriamanitra fa ianao Jesosy no manasitrana ny aretina rehetra ianao no mpamonjy anay ianao no mpanafaka anay tsisy fanafody e fotoana hitodiatsika amin'Andriamanitra manokana dia manokana indrindra ho antsika kristianina zao vanim-potoana zao ry havako andeontsika tena hifantoka amin'Andriamanitra fotoana tsy erikerehantsika tsondro zao aizany misy an'ity aizany misy vaksiny aizany misy fanafody anasitrany ry havako andao andohalika eo anatrehan'i Jesosy mijery aho izy dia ho voavozonareo ry vazantany rehetra fa hatramin'izay nge tsika nitodika tamin'izao tontolo zao e matady ametraka ny fanjakany ange ny devoly eto amin'izao tontolo zao ity ary fantatr'Andriamanitra zany fotoana zao ampahirantan'Andriamanitra ny masotsika mpanompon'Andriamanitra rehetra masotsika kristiana rehetra fa Jesosy no jerentsika dia amonjy atsika Andriamanitra ry havako zany nampahirazana Jesosy atsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity androany fa manana fiadin'Andriamanitra omena atsika zay ataotsika tsinitsiny zany fiadina omen'Andriamanitra zany ataotsika ohatrany mandalo amintsika zany fiadina omen'Andriamanitra fa inona ny mamaky atsika hita amin'izao tontolo zao ihany ny mamaky atsika rehetrarehetra fa Andriamanitra manana fiadina satria fatany fa tsy manana herintsika hanoerana an'izao zay devoly zao fa amin'Andriamanitra kosa manana ny hery rehetra manana ny fiadina tolotra atsika Andriamanitra zay efa hitatsika foana fa noditsika tsy hita zany na andalova ny masotsika fotsiny zany fa tsy nampiaritsika dia zany mahatonga atsika ory mandrakariva andao ary jerentsika ovakitsika aloha ny Joba raisiny baibolinao amin'ny Joba fahaefatra Joba fahaefatra ovakitsika manomboka amin'ny anjiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy ary Efesianina epistily ny Efesianina toko fa enina manomboka eo amin'ny anjininy fahafolo ka hatsaritsika eo amin'ny anjininy fahavalo ambin'ny folo Joba fahaefatra vakitsika manomboka amin'ny anjininy fahatelo azafady ka hatraritsika hatramin'ny anjininy fahasivy rehefa hita dia vakitsika miaraka nareo anaraka amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy mandomboka amin'ny anjininy fahatelo indro efa nananatra ny maro ianao ary ny tanana miraviravy efa nampahirezinao ny teninao efa nanoana izay efa saikilavo
ary ny lohalika malemy efa nampatanjahinao nefa ankehitriny mba manjoanao kosa izany ka dia kivy ianao miatra aminao izany ka raiky tahotra ianao tsy ny fivavahanao va no tokonao ary tsy fanantenanao va ny fahitsiny lalanao masiny ianao tsarofa iza moa no very tsy nanatsiny ary taiza nisy olo mahitsy naringana arak'izay efa hitako dia izay miasa eloka sy mamafy fahoriana no mijinjo izany ny fofonain'Andriamanitra no andringanana azy eny ny fofonain'ny fahatezerany no mahalevina azy. Efesianina toko 9 ny andininy 10 manomboka amin'ny andininy 10 efa hitantsika foana ary vakitsika matetika izany tenin'Andriamanitra izany farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanokolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao fahamaizinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo mifaharaza ka sikiny fahamarinana ny valahanareo ary mitafiny rary no fiarovany tratra ary kiraro eny amin'ny lanitra zany zao ny divatsika rivotra ao an-trano eny an-dalana zany mahatonga antsika tsy mivoaka ny trano ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory misy fiadin'Andriamanitra reto ry havako malala fa tsy ny ainatsika ary tian'Andriamanitra tsika amin'izao vanim-potoana izao hitodika amin'izany fiadin'Andriamanitra izany voalohany rehefa hiady ny miaramila tonga ny ady aranofo tsisy miaramila andeha hiadika dia tanam-polo no entiny raisina ny kasika zay fatapatatra ihany mba lazaiko raisina ny inona le zavatra fitaratra be iny zao ny atsika ny solony iny zany zao ny atsika dia ny kasibosy na le viseur reny ny kiraro tsy maintsy asiana brodequin any amin'ny tongotra amin'izao fotoana izao na ny tongotra ary atahorana sao mitondra aretina tonga any an-trano dia mandao tsika hanao kiraro tany ny finoana ampinga tsisy miaramila hiadika dia tanam-polo fa tsy maintsy mitondra basy inona ny ampinga atsika men'Andriamanitra daholo ange ny fitaovana edivana amin'io andro amin'izao ady ataontsika izao ry havako fotoana hitodiantsika zao andraisana zany fiadin'Andriamanitra zany toy izay tsika any an-trano any hoe ka le aretina nge fa eo amin'ny rivotra ka ahoana indray zany hoe sikiny fahamarinana ry havako mifaharazy ka sikiny fahamarinana ny vala efa le afa fanomezany ty avy amin'Andriamanitra ry havako sikiny fahamarinana ny valahanao tian'Andriamanitra mihitsika amin'izao vanim-potoana izao hitodika anao sitrapon'Andriamanitra ry havana faharoa mitafiny rary no fiarovan-tratra fiarovan-tratra manomboka hatraty zany ka hatrany amin'ny tratra iny le viseur be any miaramila iny manaovany rary noho ny
fiadin'Andriamanitra zany omeny atsika toy izay ianao hoe fa manao an'izany foana ange aiza re fa ny rariny jeren'Andriamanitra ataontsika mba manao ny rariny ve tsika fotoana ibebany ty herinandro ty ry havana andrararanao ny rano raha ny tsy navitan'izany fahamarinana sy ny rariny zany ianao a ndao tsika jerentsika kely fiainantsika andavanandro raha isitsika ohatra fotsiny ny kolokolo e manahoana ny rariny fahamarinana nataontsika amin'izany ikiraro le ikiraro hitafy le fiarovana avy amin'i Jesosy tsika io a zavatra mampalahelo ry havana dia zao nisy ray aman-dreny joroko vavolombelona amintsika zany aiza ny rariny sy ny fahamarinana ataontsika fa fotoana zao anitsin'Andriamanitra zany fa ty ametraka ny fanjakany aty amin'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra fa tsy zao tontolo zao ny tiany ametraka ny fanjakany tsy ny devoly fa Andriamanitra ametraka ny fanjakany mba handaovantsika ny fanjana mandrakizay ray aman-dreny anankiray tonga nanatona malahelo aho ray aman-dreny ozy fa ny zanako anisan'ny mbanahy fa nanao concours amina toeram-piasana anankiray dia avy le zanako izy nitomany tonga tany an-trano hoe misy namako ry mama ny teny hoe 40 millions hony ny atolotra ka na dia tsy mianatra aza dia afaka tafiditra amin'izany toeram-piasana zany aiza ny rariny amin'ny taontsika e mofa tsy hitan'Andriamanitra va ny oro sy ny mahantra zay tsy mba manam-bola zany 40 millions dia tsy ho tafiditra Andriamanitra fotoana zao anitsin'Andriamanitra zany kolokolo zany na eto amin'izao firenena zao aza riavako malala fotoana ty ametraka an'izany Andriamanitra ary zao ny andefasany an'izao aretiny zao tsy Andriamanitra ny mandefa ny aretiny fa fotoana zao itodiantsika n'Andriamanitra andehanantsika amin'ny fahamarinana sy ny rariny dia ozy amatsan'le ray aman-dreny sady mitomany izy tonga any ampiasanako Andriamanitra ny ory sy ny mahantra io Andriamanitra ivavahantsika io ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra ny manova ny mampisy ny tsy misy ary manafoana ny zavatra tsisy manafoana ny zavatra efa misy ain'Andriamanitra ndao ivavaka fa mijery ny ory ange io Andriamanitra miaino mivavaky ny ory sy ny mahantra Andriamanitra fa tsy miaino mivavaky ny mpanambola sy ny mpanankarena manao kolikoly nandohalika izay mivavaka Jesosy io ny mpanomponao fa mitomany fa tsy mba manana ne zany ray aman-dreny zany ange rehefa napetraka any ambanivohitra lavitra any mampiana-janaka aty e miloloha vary mandeha tongotra 2 kilomètre fa tsy mba manam-bola omena dia tsy tafiditra amin'ny asa na dia manana ny fahaizana azy fa Andriamanitra kehitriny te hanovany zany ho antsika menakavy izay mandray zao tenin'Andriamanitra zao andao andraraka ny rano raha nanao an'izany ianao mibeba fa mamindra fosy miantra Andriamanitra raha tena vona ny ala amin'izany ianao anao ny marina anova anasitrana anao Andriamanitra hanafoana zao arety mandringa an'izao fahatelo ary kiraroy ny fanovavonona am-panahy amin'ny familazany tsara ny fihavanana ny tongotra reo le tongotra tsisy miaramila iadika andeha anao kiraro sy ba fotsiny anao ba fotsiny iarovana amin'ny aretina sy ny rehetrarehetra zany zao mahazo atsika atsoboy anatin'ny koveta ny tongotra mba tsy hitondra aretinao an-trano fa kiraroy ny fihavanana ny filazany tsara ny fihavanana tongotra reo fotoana zao hitodiantsika amin'Andriamanitra averitra ihany ry havako mbola misy marisarisa ve ny fihavanana e fotoana mety zao hihavananao amin'ny olona rehetra araka ny ten'Andriamanitra manao hoe raha azonareo atao mihavana amin'ny olona rehetra jereo any amin'ny karne atsika any e ranona mbola misy tsy metimety amiko ranona mbola malahelo amina fotoana
fotoana mety zao ry havana amerenandray zany fihavanana zany malahelo ange Jesosy fitiavana mandrakizay fitiavan' Jesosy na dia nanomezantsika andro tsara tahaka zao ary le fitiavan' Jesosy antsika mihitsy manahoana kosa ny fitiavantsika raha mpianatra tokoa nareo raha mifankaty ho Jesosy fa na dia tsika kristianina aza marisarisa amin'izany fihavanana zany za miteny aminao anaran'i Jesosy eto ry havana ho atsika mandreza onja-peo zao raha ny mpivavaka rehetra amin'ity Madagasikara ty mitondra fivavahana rehetra miara-miombombavaka amin'ny fampitantana ny fankaty lazaiko anao fa ampitsatra ny arety mandrika an'io Andriamanitra zany ilain'Andriamanitra eto amin'izao firenena zao itotiantsika mpitondra fivavahana rehetra ifampitantana ifankaty ifampivavaka fa tsy hijery anara-piangonana ntsony ange io Andriamanitra io zany ilain'Andriamanitra mitady zany Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao fa raha itsika mivavaka rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ty miaraka mivavaka hoe andao olona hivavaka amin'izay itsika foanao amin'izay ny ady lahy rehetrarehetra any am-piangonana rehetra any amin'ny fivavahana rehetra any fa zao ady ray ny resantsika hiady amin'ny coronavirus fa zao tsika mbola nenay matanjaka zay zandriny zay zokony malahelo ange Andriamanitra amin'izany fa Andriamanitra androany tiampafantatra atsika fotoana tokony vatsika zao ifoazantsika rehetrarehetra mpitondra fivavahana kira roy fihavanana ny tongotrytsika rehetrarehetra andao hiavana andao hivavaka andao hitodika amin'Andriamanitra amin'izay ho anao zao mandray izay tenin'Andriamanitra zao fotoana tokony hivany zao fotoana tokony hitodiantsika ifoazantsika marina mifoaza tsara ho ny tenin'Andriamanitra ry havako raha tsika rehetrarehetra miara-mivavaka miombombavaka tsy hijery tsony hoe nenay misy fanahy masina nenay matanjaka nenay zandriny nenay zokony fa Jesosy ny vavahantsika andao ke jerentsika kely ny jaune filazantsara ny jaune toko faefatra filazantsara ny jaune toko faefatra filazantsara ny jaune toko faefatra zao ny tenin'Andriamanitra le vehivavy Samaritana io niona tamin'i Jesosy manomboka amin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoy raha vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana hoy Jesosy taminy raha vehivavy minoan Jesosy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza ny hivavahanareo amin'ny ray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo zay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany Andriamanitra defana ary zay mivavaka amin'ny tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ry havako malala manaitra anao ny tenin'Andriamanitra androany mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinantsika aza mivavaka amin'ny fombafomba intsony raha te hamonjy zao arety hamonjy ny malagasy rehetra tsika rehetrarehetra andao hivavaka amin'ny fanahy amin'ny fihavanana amin'ny fitiavana amin'ny fifankatiavana fa ampitsahatra zao arety mandringa an'izao Andriamanitra raha zay ny vitatsika mpitondra fivavahana rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity lazaiko anao fa nany apitso dia ny apitso azy ampitsara an'Andriamanitra zao arety mandringana mahazo ny malagasy zao fa jerentsika ny faefatra ary ho fanampin'izany dia tany no finoana mpinga zay azahoanareo amono ny zanatsipika mirehitra zay alefan'ilay ratsy tany ny finoana ho ampinga sambaritsika manana an' Jesosy omeny ampinga ketsika
ina ny ampinga ameny atsika tia ny rako zay misotro ny rako dia mihinana nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay. Le ampinga nge le finoantsika mihitsy hoe ino rano Jesosy manasitrana sotroy rano Jesosy io. Zay le ampinga le finoanao mihitsy mino an'io rano Jesosy io manadio io manasitrana amin'ny aretina rehetra io. Ninonninona aretina mahazo anao zay le ampinga zay le finoanao zay le ampinga zay nomeny Jesosy anao zany. Be dia be ny asa fanampanaoviny Jesosy atsika manona an'izao aretina zao. Alatsao ny rano fafazo rano eny amin'ny lanitra nanao ve tsika? Tsy nahavita akory nge tsika indray mandenina anao fa andramo manomboka androany ataovy ohatra ny mihinana fanafody misotro ny rano Jesosy io ampinoana. Rehefa mihinana comprimé tsika 3 prises ozy ny vazaha matin midi soir ataovy mihoatra an'izany rano Jesosy. Zay azahoanareo hamono zanatsipika mirehitra zay alefany ratsy. Araiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Sabatry ny fanahy. Ry havako fotoana mety zao itodiantsika averika ihany amin'Andriamanitra. Raha azo atao dia miondana amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Za tsy miteny hoe miondana dia ataovy eo. Fa mba raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Sabatra edivatsika entitsika miady amin'izao devolo zao. Ry havako tiatsika Jesosy manome zany fiadina complet zany fiadina zany. Feno zany fiadina omen'Andriamanitra atsika zany. Sabatry ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Zao ny tenin'Andriamanitra amenatsika amin'ny fitomaniana fahatelo. Raisitsika fotsiny zay tenin'Andriamanitra zay. Le sabatra manahoana nandraisantsika zany tenin'Andriamanitra zany sabatra fanahy. Fitomaniana fahatelo dia raisitsika ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. 5:20 raisitsika ohatra fotsiny io tenin'Andriamanitra io tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Zay zao ny tenin'Andriamanitra sabatra omeny Jesosy atsika androany entina miady. Za ohatra ny variana hoe mare hoe ohatra ny be dia be ny fisaram-panambadiana amin'izao confinement zao dia ohatra ny variana efa ohatra ny ray hoe vao hisaram-panambadiana. Fa indraindray misy rehefa miona foana koa dia kizitina lava ao mangina tsy mety mangina. Fa Andriamanitra androany no miteny amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahangina. Miandry an'izany fahanginana zany Jesosy avy amintsika. Le vehivavy zatra tsy misy lehilahy ao an-trano, zatra mitabataba amin'ny ankizy, ny lehilahy tsy mazaka an'izany angambany fa zatra any am-piasana mangina milamindamina any amin'ny namany any tonga ny kitabataba, tonga ny ady. Fa nefa itsika hitady famonjen'Andriamanitra amin'izao ady zao. Fa tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Fa jereva nge ty fahendren'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa zay tian'Andriamanitra. Fatantsika fa tsy mety mangina dia asiany kasibosy. Aleo amena fitaovana mihitsy ny ampangina nreto kristiana nreto. Apetrao ny kasibosy rehefa tsy mety mangina. Fa te hanamboatra atsika io Jesosy io. Te hamonjy atsika io. Te hampandresy atsika amin'izao ady zao io Jesosy Kristy io.
ry havako a raisan'ny fiadiana omen'Andriamanitra, raisan'ny fiadiana zany hitodiantsika amin'Andriamanitra. Ozy izy hoe ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra hanao fanokoleny devoly. Zao tontolo zao mety mitady ny fomba rehetrarehetra fa isika mpanompon'Andriamanitra manana an' Jesosy mitodika amin'ny kristianina, reo ny fiadiana omen'Andriamanitra atsika. Izy efa niteny a, mijere ary vazatany rehetra dia ho voavonjy ianareo. Mijere a, reo ny fiadiana rehefa mijery an'Andriamanitra tsika. Zao ry zanako a, io raiso ny apinge, raiso ny fonone, raiso ty kiraro ty, raiso sikiny ny valana, reo ny fiadiana tsara indrindra. Fa zao nge ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Job vakitsika teo hoe tsy misy olo marina ka naringana. Tanareo zany, tsy misy olo marina naringana. Ny olona mandray ny fiadiana avy amin'Andriamanitra, zany ny olo marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny fivavahanao va ny tokonao, ary tsy fanantenanao va ny fahitsiny lalanao. Mety ozy ange tsika rehetrarehetra, ny aretina ange zao ry pastere, mila fanafody zany, fa ny fanafody anamen'Andriamanitra dia io fiadiana io. Tsy ny fivavahanao va no tokonao, tsy ny fanantenanao va ny fahitsiny lalanao, ary taiza nisy olona mahitsy narigana. Mahitsy eo amin'Andriamanitra zany fa tsy mahitsy amintsika olombelona. Ary taiza ny olona mahitsy, taiza no nisy olona mahitsy naringana. Rehefa tsy tianao ny aringan'Andriamanitra amin'izao ady zao, manaova ny marina, mandehana amin'ny fahamarinana, raiso ny apingy omen'i Jesosy, kiraroy ny fihavanana, mandana mihavana. Manana problème ianao any tokantrano any, namana, havana, rafozana, fotoana zao mety, zao andro zao, hihavananao amin'ny olona rehetra, mba tsy handringanan'Andriamanitra anao. Ry havako a, tiantsika Jesosy. Andro zao no andro izy a, hitadiavan'Andriamanitra, ny tena mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa tsy fombafomba ny fivavahana, tsy anaram-piangonana ny fivavahana, fa le herinao avy amin'Andriamanitra. Ka raha mandray n'izany fiadiana zany ianao a, matoky, manana finoana, fa mandresitsika. Mandresy amin'izao ady zao, tsy ady amin'ny sabatra, tsy ady amin'ny basy, tsy ady amin'ny fanafody. Ary averiko ihany fa mety ataon'Andriamanitra tsy ahita fanafody amin'io tsika, mba andohalehany zanak'olombelona rehetra amin'izay eo anatrehan'Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra le nahary mahery no andohalianay. Fa nandohalika tamin'izao tontolo zao tsika, nanidry izay fotoana izay, maneke zany, maneke androany, fa nandohalika tamin'izao tontolo zao, natoky zao tontolo zao, tinofotiny mamaky atsika, fa Andriamanitra ny andovan'ny fiainana mandrakizay, ny andovanao amin'ny fiainana mandrakizay, izay ny tanjon'Andriamanitra, mba te hametraka ny fanjakany eto amin'izao tontolo zao. Tiako nge Andriamanitra, te hametraka an'izany koa Andriamanitra, fa ny devoly manao zay afany. Ty fijonana vavolombelona anankiray, nisy boky novakiko ry havana, mpitory filazana tsara lehibe anankiray, ny vangin'Andriamanitra. Ary tamin'izany famangin'Andriamanitra zany a, dia nisosoka koa ny devoly, nampafantatra azy tamin'io resaka Ebola io. Ebola, taty amintsika moa tsy nisy an'izany, fa tena niaika hoe marina zany, fa le devoly no niteny tamin'io mpitory filazantsara io. Resinao a ozy izy, resinao a, mantsain'le ray aman-dreny ara-pivavahana tany Afrika tany, resinao tanteraka ozy le devoly. Fa zao ange miala tsiny amintsika, teny tena veriko tanteraka mihitsy a, ny teny le devoly tamin'io mpitory filazantsara io, fona aminareo amin'ny teny amin'ity. Zao nge ozy izy, le devoly miteny amin'ny lerangah, rehefa avy miteny le hoe amin'ny pasteur, rehefa avy miteny izy hoe resinao a, resinao tanteraka fa andeha, dia zao ny teniny. Zao nge ozy izy,
ampifantarao ny kristiana rehetra namanao fa io ebola io izy a everin'ireo kristiana vendran'ireo mialatsiny aho a fa ny fanafotona ataony nampasitrana an'io fa io le Jesosy teo ambony hazo fijaliana nandraraka ny rano io no tonga nanafonanay nanafonan'izao ebola zao riavako malalo ebola zany coronavirus ain'Andriamanitra ny mandevina an'io fa mila tsika Andriamanitra itodiatsika amin'Andriamanitra anaovantsika zany fiadin'Andriamanitra zany ampiaritsika zany fiadin'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao andavanandro jerevina any amin'ny fitoriana filazano tsara rehetrarehetra any amboary zay tsy mety rehetra fa andao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra manomboka amin'ity andro androany ity manomboka amin'izao andro maholo zao fotoana ny tsian'Andriamanitra atsika zany na any amin'ny fitoriana filazano tsara farany ilazako atsika dia zao na any ampitory filazano tsara renge manahoana ny fahamarinana any amin'ny fitoriana filazano tsara rehetrarehetra rehefa olona sponsor manamanana hita fa manao toetra tsy mety ao anatin'ny fiangonana hitarainany olona maro zany jangajanga ohatra dia mitaraina ny olona rehetra fa tsy sary mpitory filazano tsara mitory an'izany satria sao dia lasa le sponsor aizany fahamarina amin'ny fitoriana filazano tsara fotoana mety zao anamboaratsika ny zavatra rehetra zay tsy mahitsy fa ndotsika andeha ny fahamarinana amin'izay fa ny tompo dia milaza hoe fa isika ozy tsy mitolona amin'ny ofamara fa fanaratsy any amin'ny rivotra mpanjaka n'izao fahamaizinana zao ary jereva mierina tanka ny lioana mitady zay arapano zay ny amin'ny tenin'Andriamanitra any tsika zao no arapaky ny devoly io fa ndao iraisina ny fiadin'Andriamanitra itodiatsika andresentsika zao ady mahery milaza fa mahery ny coronavirus ny virus rehetra fa zao raiso ireo fiadin'ireo rehefa manana an'iretsika mandresy ary mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay tiatsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any andaotsika hitodika amin'Andriamanitra andro herinandro fibebahany ty herinandro ty andraraka ny ranotsika tsy misy marina anareo na dia raha arao ny tompo mpanota avokoa tsisy olona marina hitan'Andriamanitra ty ambany masoandro fa andao hitodika amin'Andriamanitra andao hibebaka fotoana fibebahany zao ry havana ary araondrano rehefa vonina ianao raha vonina ianao tsy manery ianao Jesosy fa ho ambadika izao fahoriana zao raha manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia indray ny fahasoavana handova le fiainana mandrakizay andao ary ataotsika ny hira 7:700 dia tena hitodika amin'Andriamanitra na amin'ny zavatra zay bitika indrindra amin'ny fiainanao azy ka tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hibebao zany androany ary arao ny rano raha manana fotoana raha tapa-kevitra ianao na dia amin'izao ora sy fotoana zao ary arao ny rano ao atokantranonao ao na dia amin'ny mpanampinao eo an-trano eo azy raha misy zavatra hitanao fa tsy mety nataonao hibebao zany ary arao ny rano amin'ny asa mandrarantsika rehetra amin'ny fomba tsika rehetra hatramin'izay fa miaina anao ary vonana dio anao io Jesosy io 7:700 ataotsika io mpipetrahana ihany any atokantrano any hira ny andino voalohany njaireko tompo njaireny feonao miantso ahy ianao hankano Kalvari tompo lehibe raiso ahy dioviny ranao zay tao Kalvari faharoa malemy aho hoe ka mitaraina vonjeo ny haiko tompo vonjeo ny olonao ary ny anjin'ny fahefatra andoatsika mba andohalika ianao sy Jesosy ataova ianao sy Jesosy rery mpanota tsy mandà ry tompo mamela reto avy ny fahamarinana tsy nitanterahako reto ny rariny tsy nataoko ataovy zany tany sao zany
mandraisa taratasy rehefa hitanao fa tsy vitanao zany raiso ny taratasy ry tompo mamela soraty ny fahotanao rehetrarehetra soraty zany androany mankala misy anao taratasy fotsy dia soraty hoe reto daholo Jesosy nataoko tsy marina teo anatrehanao hatramin'ny kely indrindra ny fahotako lehibe ifonako tokoa ifono am' Jesosy reto Jesosy velareo anatrehany mihitsy hoe reto ny fahotako Jesosy betsaka ny olona fa nahita fahasoavana tamin'izany soraty ny fahotanao rehetrarehetra soraty amin'ny taratasy fotsy soraty amin'ny taratasy fotsy anao sy Jesosy zany fa tsy hita vadinao zany tsy ho an'ny zanakao ianao sy Jesosy ny manoratra vangio a Jesosy reto daholo ampifantaro any fahotako rehetrarehetra rehefa vitsy zay mandraraka rano ianao dia hidory aminaran'i Jesosy iny taratasy misy ny fahotanao iny ho hitanao fa maivana ianao afaka ianao ataontsika zany iry zany amin'ny faefatra tsika zany vao mandohalika voalohany sy faharoa tsy maninona petraka ihany tsika rehetra na tamin'ny fitoriana ny teninao azy namboarimboarinay ne zany Jesosy tompo mamindra fo aminay ena dia izay mpitoro filazany tsara aza sarasarany devoly amin'ny fomba maro samihafa dia tsy vitanay ny fitoriana filazantsara maro ny mbola tsy vita ny fitoriana filazantsara na eto amin'izao firenena izao azy variana miady toerana miady voninahitra fotsiny no mpitondra fivavahana fa tsy mba ny banjina Jesosy ny tanjona ao Andriamanitra hoe tsy misy tiako very anena dia ray azy mandehana mety ry filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy vitanay zany fa miady toerana miady voninahitra saritany devoly fona aminao zay Jesosy ny tia mbola betsaka ny mpanompo-tsampy atao amin'izao firenena izao betsaka mbola mitodika amin'ny fanompo-tsampy satria tsisy mitoro ny filazantsara Jesosy mamindra fo mamelany elokay mifona aminao zay fona na dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny azy mifankahala tompo na dia ny rafozana sy ny vinantaro mifankahala fanenjika Jesosy fona ny eo anatrehanao zany rehetrarehetra na ny mpivady azy Jesosy voafatotra fijangajangana maro samihafa tompo fona aminao fona ny eo anatrehanao mamelany elokay Jesosy sofateo ianao mbola tonga mamangy anay ianao mihitsy angeny tonga mitsidika anay any tokantrano any satria te hamonjy anay ianao te hanafaka anay ianao tongava Jesosy Jesosy fa jereo reny malagasy reny amin'ny indra fonao jereo vangio any tokantrano any Jesosy harotsainy tokantrano any ranao ny tompo ankehitriny afafazo Jesosy ny ranao anadio anay hanafaka anay handevina ny fahotany rehetra misy tsy mba manaraka an'izao onjam-peo zao Jesosy variana any amin'ny fitadiavana Jesosy tsy mba miangatra ianao ny ranao ny ho an'izao tolo zao Jesosy ho an'izao tolo zao ny ranao nandrotsanao zany ranao zany mba harotsay amin'ny ankonana amin'izao malagasy zao ny ranao Jesosy ikorina ny amin'ny lanany rano tsirairay avy zany isam-pianakaviana Jesosy anadio loto rehetra tsy ny olombelona zany fa hainao Andriamanitra ka na inona Jesosy andresy lahatra azy ireo ianao mba hatsiary fa misy Andriamanitra mijery azy mamonjy azy manasitrana azy amin'ny aretina rehetra tsy ny olombelona zany fa hainao Andriamanitra famindram-po Jesosy
famindrampo Jesosy. Androany. Saina nyandro lasako Jesosy tsaruko fanitalia fonitsina lalana emitamberimeri nawatsaiku laviza niuta siniratsiretri zainata tanaku nameri namikiui jaini fiadanaku fiadanakani fizaliku atrizaitsi utsaruku fefamia jandranaute sonifu zau nanaratsitrapo simbani sainakuri fayanao mahita kadeni evitrafa olotsambatra toko ninofo ainofany faory nifana unena yanao kanandrainy tanaku nameri namikiui drainy fiadanaku fiadanakany fijaliko atrizaitsi utsaruko fefamia jandranaute sonifuku. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, mino zahay, mahatoky zahay androany fa mera ny fiadananay ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy ianao, isam-batan'olona ianao, ary ho tanteraka aminay ny teninao hoe zange ho avy mba nananao fiainana dia fiainana be dia be. Misaotra Jesosy, tanteraka tokoa ny zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika rehetra. Zao tsika dia tonga ohatr'izao moa tonga fanaovana ny Ray fa rehefa tsika be dia be no mibebaka dia hosokafan'Andriamanitra tsy ho ela zao fiangonana zao ary tsara an'Andriamanitra zao arety manodringana izao. Misy voadiny efa ntia nisy nanome vakitsika vetivety mivoadia ary efao ny voadinareo amin'ny Jehovah Andriamanitra reo na nefa ny voadiko aminao araikio tamin'ny soa rehetra nataonao tamiko ary dia sitrana tamin'ny Hemoraida ny Kista sy ny Fibrom. Isaotran'i Jesosy mahalalako aho fa lehibe ny fitiavanao, tiako loatra ianao Jesosy eo. Vola 500 000 francs 250 000 francs ho an'ny fiangonana, 200 000 francs ho an'ny radio fiontazan-tsoa ary ny sekontsika fa hoy Jesosy hoe mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Zao tsika dia marana atsika tompo ampaherezo izahay. Ataontsika izany alohana maranantsika, ataontsika izany hiry izany dia hitsangantsika hivavaka ny tokantrano any andray ny tsodrano avy amin'ny Jesosy.
tompo ampahezana. Tompo ampy-mizara ho any rehetra ny fitiavanao. Tanao azy tongavany ianao, tsy hainay izany fa hainao Andriamanitra. Mivavaka amin'izany za ankehitriny, izahay rehetra ankehitriny Jesosy a. Mba ataovy tahaka an'le rano zanak'ondry tete teny amin'ny tokolam-baravarany Israely rehetra rehetra. Rehefa tonga ny fandringanana dia rehefa nahita izany ianao tany tokoa nambaravaran'ny mpanomponao zany Israely a, dia tsy nandringana ianao. Izany koa mba angatanay aminao androany, mba hajereo ny malagasy rehetra, nizaniza mivavaka Jesosy a, mitodika any aminao, miasa ny aranao ihany azy. Aza mandringana Jesosy, aza mandringana Jesosy io, famindrampo ny angatahako aminao, famindrampo Jesosy io, dia ampitomboiny finoana rehetra amin'ity andro androany mampandresy anay ary mangataka ny ranao a, hikorinany amin'ny lalan-drano mitsoka any amin'ny vanimpotolanay rehetra, hanadio anay,